Mirabantsika rehetrarehetra indray androany fa 5 ny volana Jiona 2024 nanome fotoana anareo androany iresahana manokana mikasika ny zavatra mitranga any amin'ny firenentsika tsy any Madagasikara ihany moa fa dia mahakasika atsika malagasy rehetra maneran-tany amin'izao ankatoky ny fankalazana ny 20 Jiona niverenany fahaleovantenantsika izao. Ketraka isika mianakavy very hevitra ary very fanahy daholo koa hoe ahoana moa zany ny momba antsika, ahoana ny andeha hitondra antsika nyty fankalazana ny fiverenany fahaleovantena kanefa ny filohantsika arany tsy mizaka intsony akory izany so-pirenena malagasy zany. Tsy verenako ny ara-dalàna, tsy verenako ny voalazan'ny lalàna mikasika ny fahaverezan-joany zany filohan'ny repoblika izay nanafina ny frantsay azy zany tamin'ny fotoana izay nametrahany ny candidaturany tamin'ny 2018 ary na dia mbola nampitsangana an'ireo manam-pahaizana sy heverina ho tsongon'olombolo eto amin'ny firenena toy Ndry Honoré Rakotomanana ry Sophie Ratsiraka ry itony olona rehetra izay nitsangana andeha hijoro hiaro azy hanao avocat du diable itony dia milaza isika fa tsy ny malagasy ray na malagasy reny no voalaza ao anaty constitution fa ny hoe mizaka ny zo-pirenena malagasy. Misy olona tompoko malagasy ray, malagasy reny, nipetraka teny Amboditsiry, nipetraka teny Ambodinisotry, nipetraka teny Korondrano, fa rehefa maka zo-pirenena vahiny izy nefa izy feno taona dia very ny zo-pirenena malagasy azy. Misy zany, misy raha ohatra ianao makany Allemagne ka izaka ny zo-pirenena allemande dia very ny zo-pirenena malagasy anao satria tsy eken'zareo ny anananao zo-pirenena anankiroa. Ireny olona ireny ihany no afaka mangataka hoe anary zo-pirenena malagasy aho ary misy taratasy atao zany. Fa ny ankoatr'izay dia voalaza ny lalàna antsika. Tsy hijanonako ela zay ary tsy hanaovantsika débat androany satria ny folo alindahy sy ny malagasy tia tandrazana rehetra no atsoko androany. Misy manko malagasy tia tandrazana dia misy malagasy tsy tia tandrazana. Okazava ny resaka. Ny olona tia tandrazana tompoko tsy manao hoe rehefa izy no manakorotana, rehefa izy no manongana fanjakana, rehefa izy no mandoro sy manapotika ny firenena ao anatin'izany fanonganam-panjakana taony zany dia izy ny tia tandrazana, fa rehefa olona hafa manao an'izany dia manakorotana. Rehefa izy ao anatiny atao teteza mitatra, tsy mbola nisy teto tany zany teteza mita mandritra 5 taona zany. Manjary lasa matahotra an'izany atao teteza mita ny olona noho ny orooro ny ainan'ny vahoaka malagasy tamin'izany teteza mita zany. Misy eran-tany ny atao teteza mita, fa zany teteza mita zany dia trait d'union, mpiampitana eo anelanelany rafitra anankiroa izay nisy, fa tsy fiororona akory ny atao teteza mita. Isangy nanomboka 2009 ka hatramin'ny 2013 isika dia niaina tanteraka tao anatin'ny orooro. Nodorana ny RNM, nodorana ny La City, nodorana ny Jeumboscor, nodorana ny Magro rehetra eran'ny Madagasikara, nodorana ny Trading Center. Ny olona rehetra izay maty naratra ny enjeran'ny trano tamin'izany dia tena nisin'ny fampiororona tao Madagasikara. Mahagaga nefa fa hatramin'izao tsika miteny izao tsy nisy fanenjehana n'izany olona mpampiororo zany. Inona mahatonga an'izany? Satria rehefa tapitra ny teteza mita ary alohany ataperan'ny teteza mita eo am-panomanana ny fifidianana izay andehanana amin'ny rafitra demokratika isika hialana amin'izany teteza mita izany dia nieritreritra i Andriamatoa Andry Rajoelina hoe mila miaro teny izy, mila miala amin'ny mety ho fampiarana ny lalàna aminy izy noho izany asa fampiororona nataony nandritry ny teteza mita izany. Raha ohatra ka hoe napiatra ny lalàna isika tao Madagasikara, raha ohatra ka napiarina tamin'ny lalàna dia ny gadra mandra-pahafatiny izy noho ny fandoroana fotsiny ihany ny RNM.
na tsisy tena nandory zany ny lalànantsika dia mazava ianao rehefa mitarika olona eny an-dalambe izay zavatra ataon'ireo olona ireo dia ianao ny premier responsable pénalement et civilement. Ka asa raha hoe adinon'ireto mpanao lalàna izay niaka tamin'ny Andry Rajoelina tamin'izany fa dia fampiororona ary fandikan-dalàna tanteraka no nataony zareo tamin'ny 2009 tetezamita. Tsy vita ny fomba nangalana n'izany fahefana zany fa na mutinerie izay nisy tamin'ny andron'ny tetezamita dia fandikan-dalàna izany mutinerie izany. Na ny fisamborana fahefana hoe ny fahefana nalefany Andriamatoa président Marc Ravalomanana tamin'ny maramila dia nalainao ankeriny izany nambananao basy ny lehibe indrindra teo amin'ny tafika tamin'izany andro izany dia nafindra tamin'ny Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny Ratsirahonana sy ny HCC izay noterena tamin'izany andro izany amindra ny fahefana tamin'ny Andry Rajoelina. Ary milaza ny HCC amin'izao fa article 118 ny mamey azy tsy afaka ho sezisevana olon-tsotra. Fa tamin'ny 2009 tompoko dia nanakery zany article 118 zany kanefa dia Andry Rajoelina no niseziran'ny HCC ary namindran'ny HCC ny fahefana tamin'ny Andry Rajoelina avy amin'ny amiral Hippolyte Ramarson tamin'izany. Oka isika 10 alin-dahy tsy anadino fa nalaina keriny tamin'ny 10 alin-dahy ny fahefana tamin'ny 2009 ary Andriamatoa Andry Rajoelina izay olon-tsotra ho tsy lehibe n'andrim-panjakana tompoko Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2009. Tsy lehibe n'andrim-panjakana velively izy kanefa izy no nanao taratasy mangataka ny HCC ilaza fa ara-dalàna ny famindram-pahefana izay ataony maramila amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Vavolombelona izany Andriamatoa Lala Ratsirahonana izay mpahay lalàna izay anisany avina ahitana sy angadina ananan'ny Rajoelina n'izany taratasy izany hoe andraso sezisevantsika ny HCC dia ny HCC no ilaza fa isika. Fa na Ratsirahonana na Andriamatoa Andry Rajoelina na iza tamin'ireny dia tsisy androm-panjakana fa olon-tsotra. Ka rehefa inona ny HCC no tsy manaiky ho raisin'ny olon-tsotra ary rehefa inona no manaiky ho raisin'ny olon-tsotra. Eo isika zany dia efa mijery. Fa raha io HCC amin'izao io zany dia efa fantatsika fa efa miomana izy ny andara olon-tsotra no mandray anazy. Etsy andaniny ny lehibe ny andrim-panjakana izay Christine Razanamahasoa tokony iseziran'izany HCC zany dia milaza fa miandry izy asa ina ny andrasany. Fantatsika tsara fa ao anatiny antokony Andry Rajoelina zany Christine Razanamahasoa zany ary fantatsika tsara fa tsy matohitra akory any Andry Rajoelina izy rehefa mahazo baiko. Olona tokony hanao motion de censure izay no tapaky ny député eo amin'ny assemblée nefa dia nofoanana izany hoe tsy manaiky indray izay satria izay ny baikony Andry Rajoelina. Izany ny zavatra ianantsika ao Madagasikara amin'izao tsika miteny izao. Tsy misy lalàna, tsy misy fanjakana dans tous les sens du terme ary tsy misy fampiarana ny lalàna. État de non-droit, état de gabégie ary atao anatiny hoe tsy manaja n'izany ordre constitutionnel zany ny fisiny fotsiny filohan'ny repoblika tsy mizaka zoom-pirenena malagasy. Kanefa isika izao andeha ankalaza ny fa 17 taona ny nazahoana fahaleovantena. Ankalaza isika ny fa 20 jona. Ny fa 20 jona izay ankalazaintsika tompoko tsy fa 20 jona naterany Andry Rajoelina okazava ny resaka. Fa 20 jona niverena ny fahaleovantena izay teo ambanin'ny annexion ny firenena frantsay. Ary namonono ny razambe antsika tena namoizany ainy nanomboka tamin'ny 1947 ka hatramin'ny 1960 niverena zany fahaleovantena zany. Ary nipetraka tamin'ny 1960 zany ampo-pirenena zany sy fitiavan-tanindrazana. Tamin'izany nisin'ny ampo-pirenena sy fitiavan-tanindrazana ka nisin'ny hoe misafidy ianao na ianao ho malagasy na ianao hijanona ho frantsay.
ary ny akabiazan'ny olona na ny tao amin'ny tafika na indrindra ny dadany Andriamatoa Andry Rajoelina dia nisafidy hijanona ho malagasy irery ihany. Ka nahoana ity Andriamatoa Andry Rajoelina izay nanamotika, izay namotika ny Madagasikara nandritry ny tetezamita, nanakorotana no ilaza fa hoe tia tandrazana izy, karaha nanana am-po-pirenena sy fitiava-tandrazana izy, raha gasy reny izy, ko naninona izy raha nijanona ho malagasy reny ary dia nipetraka ho malagasy, afaka nanao exil ohatra ny ataona izao izy raha ohatra ka izay no atahorany fahasangy. Ny lalàna dia tokony hiatra aminy, ohatra ny anenjehany anay atraty Frantsa aty no tokony nanenjena anazy tamin'izany. Fa saingy niafiny izy tao ambanin'ny zoom-pirenena frantsay. Nataony fialokalofany kriminella ny fahananana zoom-pirenena frantsay. Ary raha ny frantsay amin'izao dia tsy tokony anaky an'izany. Tsy natao fialokalofany kriminella ny zoom-pirenena frantsay. Tsy natao fialokalofany kriminella ny tany frantsay. Ary izahay matoa zay mialokaloka aty dia noho ny ainay atahorana ho asorin'ireo jiolahy eo amin'ny fitondranareo fa tsy ny fatahorana mihitsy hoenjena noho ny zavatra izay nataonay, satria izahay tsy nampiororo, izahay tsy nanimba ny firenena ary izahay tsy nanakorotana, izahay tsy nandatsa-drà. Fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia nandatsa-drà. Andriamatoa Andry Rajoelina dia nandoro. Il a mis à feu et à sang Madagascar mba azahoany ny fahefana tamin'ny 2009. Avy eo izy matahotra hoe rehefa tsy mahazo milatsaka intsony izy, tsy hanana fahefana intsony izy, matahotra ny gadra izy, aizany misy zoom-pirenena azo alaina. Ary isika malala tsara fa en connivence tamin'ny mpitondra tamin'izany izy, satria dia anisan'ny aro azy tamin'izany ny Flou Sarkozy, ka dia copinage no nazahoany an'izany, tsy diplomatie fa copinage. Ary na dia filohan'ny Repoblika ary ny Andriamatoa Sarkozy tamin'izany hitantsika tsara amin'izao fa enjehan'ny la France izy amin'ny zavatra nataony. Dikan'izay ny zavatra nataony Sarkozy manokana tsy miengagéany la France. Ka raha nataony copinage ny fanomezana an'izany zoom-pirenena frantsay any Andry Rajoelina izany dia noho ny fiarovana ny Andry Rajoelina tsy ho enjehan'ny firenena malagasy. Kanefa tsy eken'ny saina, tsy eken'ny asina malagasy hoe ianao ve mitondra firenena any anaty ady, any anaty kiso, any anaty lavaka. Ianao ve mandritry ny fitondranao tsy misy ninina ataonareo afa-tsy ny trafikana boîte de rose, trafikana volamena, ny famarotana ny harem-pirenena malagasy rehetra. Ianareo mangoro-karena nandritry ny tetezamita ary namon'olona nafana azo an'izany fahefana zany, dia mieritreritra nareo hoe mba hiarovanay tena dia aleo zay ka zoom-pirenena vahiny alohan'ny elana teto ataonay parachute. Fitiava-tandrazana inona tompoko izany? Ka ho anareo folo alin-dahy dia fatary fa izany ny fomba nazahoany olona lazainareo fa filoham-pirenena komandy ambony indrindra ny tafika malagasy io an'izany zoom-pirenena zany, mba hialana amin'ny fanenjehana, amin'ny ataontsika ny fampiarana ny lalàna noho ny famotehana ny Madagasikara sy ny trafika isan-karazany izay nataony izy mianakavy teo. Ka hoy androany hoe ny 26 juin dia ho ankalazaintsika, ary ho ankalazaintsika manetriketrika, satria ho fanomezam-boninahitra ny ainana fohy azahoana izany fiverenana ny fahaleovantena izany no ankalazantsika izany amin'ny 2 Jona ny any Madagasikara, amin'ny voalohan'ny volana Jolay aty a Frantsa sy ny manodidina no ankalazantsika an'izany. Fa isika kosa dia miantso anireto tandroka arony vozona izay miasa nanao fianenana ho an'ny tandrazana, ho an'ny tandrazana, ho an'ny tandrazana fa tsy ho an'ny Andry Rajoelina. Miantso andreo folo alin-dahy tsika fa vao hitsakitsaka ny asin'ny folo alin-dahy raha olona tsy mizaka ny zoom-pirenena malagasy akory fa nivadika amin'ny tandrazana, satria mba hiarovany tenany, mba hiarovany eloka izay nataony, eloka bevava izay nataony, dia mialokaloka ao ambadika na zoom-pirenena vahiny. Mety ho frantsay io, mety ho rosiana io, mety ho sinoa io, mety n'importe quoi io, fa dia nialoka tao ambadiky ny fizakana zoom-pirenena vahiny izy mba
anakonany mba hiafenany mba tsy ho enjeny izy amin'ny eloka be vava izay nataony ka dia mbola namerina zany eloka be vava zany tamin'ny fanafenany izany ka dia mbola miverina irotsaka ary dia hitantsika io fa nandritra ny 4 taona andray 5 taona amin'izao fa potiky Madagasikara nanaovany azy potiky Madagasikara tsy misy vola intsony ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ary voatery izy mandeha mandady lady à gauche droite mitady vola ho atao satria laniny izy mianakavy ihany ny vola atao dia izao na ny andoavana ny karamanareo mitafika aza dia tsy maintsy izy nanaiky ny anakalozana ny Philippe François izay voatazona tany Madagasikara mba ho alefa anohy ny fitazomana azy amponja aty Frantsa ho takalo ny fahafahana mandony karamanareo folo alin-da mba azonareo an-tsaina moa izany raha ny tokony ho izy tsy nanaiky mihitsy izy fa noho ny tsy fananam-bolany dia nanaiky izy eny ara fa ho alefanay zany io olona io ary mbola miandry ny fandefasana ny Paul Rafanoirana koa ny fitondrana frantsay satria ara-dalàna tanteraka ny famindrana gadra eraky ny eran-tany sy eran'ny Madagasikara rehefa izay ny voalazany lalàna fa saingy kosa noho ny tsy fananatrosany ny fananam-bola fa bokatrosa ny firenena bokatrosa ny fitondram-panjakana malagasy dia voatery izy minegosy à gauche à droite ary azagaga ianareo raha mandritra izao tsika amin'ny teny izao maka zoam-pirenena hafa indray satria na ny frantsay koa raha dia fa tsy mila azy efa norahoana ny frantsay izy ho asorina taminy izany zoam-pirenena frantsay izany noho ny fandehanany miaraka amin'ny Rosianina noho ny fandehanany mandeha à l'encontre ny fiandrianam-pirenena frantsay rehefa mizaka zoam-pirenena anankiray ianao dia ny zavatra anaovanao sony voalohany dia ny charte d'allégeance ny atao hoe charte d'allégeance dia ny fiandrianana fa anaja ohatra ny anak'Andriamaso ianao ny fiandrianany ny firenena izay anananao zoam-pirenena iny kanefa izy malagasy ny lalàna malagasy milaza fa raha olona feno taona ianao no mangataka zoam-pirenena vahiny dia amin'ny andro anekenao azahoanao an'izany zoam-pirenena vahiny zany article 42 article 46 ny code de nationalité malagasy dia mijanona ny obligation d'allégeance amin'ny Madagasikara izay nanananao izany obligation d'allégeance ny Andry Rajoelina zany dia nijanona nanomboka ny 7 ny volana novambra 2014 tsy manana allégeance amin'ny Madagasikara intsony io olona izay misandoka ho lehibe ny commande ny folo alin-da io izany lehibe ny tafika izany olona izay atao hoe commande ambony indrindra ny folo alin-da izany tompoko dia farafahakeliny manana zoam-pirenena malagasy farafahakeliny mbola manana obligation d'allégeance amin'ny firenena malagasy nariny izany ary izay mahatonga azy niofakofaka io satria nafeniny le zavatra tsy nanda mihitsy izy na indray maraina ara fa nitondra an'izany zoam-pirenena frantsay zany naka izany zoam-pirenena vahiny zany fa isika no tsy mahazo manaiky no hoe olona tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy no andeha hibaiko ny folo alin-da tsy ekena izany raisy ny andraikitrareo ny folo alin-da malagasy aza mieritreritra ny tenanareo ianareo fa ohatran'ny sarim-bavy tsy sarim-bavy ianareo fa ianareo dia tandroka ary nivozina ary iza vehivavy ty raha masamy ijoro hatramin'ny farany ary hatramin'ny voalohany mikasika izany ka ianareo lehilahy reo ny tsy asa ijoro fa inona ianareo tsy malagasy intsony izay tsy masamy ijoro ao anatin'ny folo alin-da io ka tsy asa ijoro fa tsy ekena ny olona tsy malagasy izay nitarika izany folo alin-da zany na ny filazany MDN an'izay fotsiny dia efa zava-dehibe nahoana no mangina ny ministre ny défense nationale nahoana ny tsy andrenesapeo ny ministre ny défense nationale kanefa koa mbola leonay maheno anao tsy miteny mangina manepoka ao toy izay ianao andeha hiteny ilaza fa ho an'ny Rajoelina no hanomponao ny tanindrazana tsy ho an'ny Rajoelina tompoko ny hanomponao ny tanindrazana fa ho an'ny tanindrazana ho an'ny vahoaka malagasy ary ny folo alin-da malagasy dia natao hiaro ny malagasy natao hiaro ny fiandrianam-pirenena malagasy natao hiaro an'izany
fahaleovantena malagasy zany fa tsy natao hiaro olon-tokana. Rehefa niteny i général Seg Gelé, fa ngamo ianao Andriamatoa Seg Gelé, nga ianao ny lehibe an'ny folo alin-da, ina ny mampitsonatsonana anao iteny fa ianareo dia manao allégeance amin'ny Andry Rajoelina. Tsy anjaranao tompoko ny milaza izany, fa ianareo gendarme raha ohatra nareo tianao allégeance amin'ny Andry Rajoelina dia anao manokana izany. Fa ireo gendarme izay tarihinao dia manana didy sy andraikitra ihany koa eo anatrehan'ny vahoaka malagasy, hiaro ny vahoaka malagasy, hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy, hiaro ny fahaleovantenan'ny Madagasikara, fa tsy hiaro any Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka raha ianao no miteny an'izany, ça n'engage que toi-même, ianao irery no milaza an'izany ho an'ny tenanao. Ary mbola ho tsarainy tantara ianao fa tadidio izay. Ary ho tsarainy ny malagasy rehetra ny zavatra nitenenao. Fa miandry isika izao ny ministry ny défense no ilaina milaza ny hevitrany. Ary rehefa hiteny izy na ianao milaza fa hiaro ny tandrazana ary ho an'ny tandrazana no hijoronao, ho an'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no hijoronao, raha izany ianao oka angina mandrakizay ary miela mametra-pialana tsy ho lehibe ny tafika intsony. Olona masamijoro amin'ny mahafolo alin-da azy no ilain'ny malagasy. Olona masamijoro amin'ny maha-malagasy anazy no ilain'ny malagasy, fa tsy olona tia voninahitra sy tia vola ary miandry kolikoly mba ahafahany aka ny fanapahan-kevitrany. Aseho izao amin'izao andro fa 5 volana Jona izao ankatoko ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena, fa maleo tena tanteraka ianareo ary maleo tena ary miaro ohatran'ny anak'Andriamaso izany fahaleovantena izany. Rehefa tsy izay dia tsy misy mahafolo alin-da anareo. Ary izao no teneniko, androany isika mety mihetraketraka ry zareo, mety miambo ry zareo fa izy izao ny eo amin'ny fitondrana, fa tadidio fa misy farany zavatra. Ary matoa ny mpanohitra tsy nanao ohatra nataony Andry Rajoelina, manao fampiororona, manao asa fanakirotanana, manao ataontsika manao afo sy vono sy ratra ohatran'ireny nataony tamin'ny 2009 reny, dia noho ny fitiavan-tandrazana, noho ny fitiavana an'izay hoe malagasy, no fitiavana ny filaminana, dia mbola ny lalàna sy ny adi-hevitra no alefanay. Lazaina hoe faux débat zao zavatra zao, mbola aleonay midebatra, aleonay manao débat lava reny mikasika an'izao ary mifandresy lahatra amin'ny folo alin-da, mifandresy lahatra amin'ny HCC, mifandresy lahatra amin'ny Assemblée nationale ary mifandresy lahatra indrindrandrindra amin'ny malagasy izay tompony teny farany. Fa tsy azo atao hoe faux débat zao zavatra zao satria mazava ny lalàna, ny constitution tsy maintsy malagasy ny filohan'ny republika. Tsy nilaza izy hoe tsy maintsy malagasy ray, malagasy reny ary malagasy ra. Tsy izay no voalaza, fa mizaka ny zom-pirenena malagasy. Rehefa tsy mizaka n'izany zom-pirenena izany tsony ianao dia origine sisa ny anaranao fa tsy citoyen malagasy. Ka izay ny zavatra tiako tenenina androany, fa dia manome fotoana atsika rehetra rapitso hijery iza ny tena tia tandrazana eto amin'ity Madagasikara ity, iza ny tena tia tandrazana eo anatin'io folo alin-da io, iza no tena tandroka ary ny vozona ary tena maty ho an'ny tandrazana, velona ho an'ny tandrazana ao anatin'io folo alin-da io. Izay ary fa dia manome fotoana atsika dia mirary fety sambatra ho antsika rehetrarehetra, aza dino tsy ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy ho an'ny fitondrana mapara, tsy ho an'ny IRD, tsy ho an'ny Pomban-Rajoelina no anaovantsika sy ankalazantsika ny 4 Jona, fa ho an'ny malagasy, ho an'ny fiverenan'ny fahaleovantena malagasy ary indrindra ho an'ny ambom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Ka dia mametraka ny fisaorana sy ny mandra-peona ho antsika rehetrarehetra, dia mampahery antsika rehetra ihany koa fa mbola mitohy ity tantara ity fa tsy mijanona amin'izao.